taorian'ny zavanseho androany dia nilaza ny sénateur Ilson René de Roland fa mitoy ny tolony ity tandrazana ary izy no hitarika izany. Dia ro enoantsika ny fanazavana ity sénateur ity. Tsy hijanona amin'ny hetsika izay nitanterana nandritra ny fetiny 9 martsa 1727 ny hetsika tary amin'ny vondrony politika mpanohitra. Hoy Ilson René de Roland mitoy ny tena ny tolony ity tandrazana ary izy no hitarika izany. Hiady amin'ny fanandevozana ny Madagasikara amin'ny endriny rehetrarehetra ny voaka malagasy izay anisany hitarika an'izany ny tenako. Ny hiady amin'ny famarotana ny tandrazana, hiady amin'ny fandrobana ny harem-pirenena izay tsy mitondra tombotsoa ny tandrazana, na vahiny io na tompotany io na mpitondra fanjakana io rehefa manao ny heloka zay dia hiady amiko zay fa raha mitondra soa ny tandrazana miaraka aminy. Nahitsy ny colonel Ilson fa tao anatin'ny ara-dalàna hoy ny tena no nanatanterahana ny fahatsiarovana ny 9 martsa. Mpitandro ny filaminana ny tenako magnaraka ny lalàna ary magnaraka ny ara-dalàna. Profon'izany nametraka fangatahana tany amin'ny préfecture de police na dia fametrahana fehezam-boninkazo zany aza tsy tokony hametrahana fangatahana fa noho ny fanajana ny lalàna dia nametraka fangatahana ny tenako tany amin'ny préfecture de police. Hametraka voninkazo eny Ambojatovo amin'ny fasan'ny Mahirifo sy hametraka voninkazo eto amin'ny fasan'ny Mahirifo mausolée. Nahazo alalana ara-dalàna ny fangatahana zavatra norarana tao anatin'ny taratasy dia tsotra, tsy misy resaka politika najaiko zay. Any vahoaka malagasy rehetrarehetra ny androandroany. Raha iverenana momba ny tolona everin'ny colonel Ilson de René tanterahana hitarika tolona an-dalambe ve ity olona ity. Tsy namarika ny endriky ny hetsika tena ho tanterahany colonel Ilson René de Roland no mariany kosa fa isan'ny fionana amin'ny mpanao gazety izay ho tanterahany rampitso fotoana izay ilazan'ny fijery ny toetra ara-politika ihany koa.